Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Fotoana ianonao ny famerenana ireo trangam-piainana miavaka voarakitra ny tantara. Tamberona. Tantara tsy hay adinoina. Ny asan'ny Salesiana. Andrenisanareo ny feony Arsène, Régis, Vero, Mimi, Sambatra, Tovo, Tahiry, Yery, Jean de Dieu, Yary, Mariette, Ignace, Faly, Bruno, mikajy ny sehatra teknika Tovo sy Jean-Jacques. Nilozan'ny mpanabe teo anivon'ny zaza efajato i Don Bosco fa olona mpanofy lasa-dala olo. Isak'izay tonga amin'ny toerana malalaka mba hifalian'ny ankizy indray dia roahan'ny tompon-tany fa ankizy be tabataba sy tsolam-botono. Tapa-bolana sisa no nomen'ny tompon-tany an'i Don Bosco. Fiam-potoana tsy maintsy iarany amin'ity tany malalaka faran'ity indray. Andriamanitra nefa nampanantenan'i Don Bosco fa ao ilay trano. Andriamanitra, mazao azy tokony ataoko. Manahoana ianao mon père? Manahoana ianao? Saika mba mila resaka aminao atompoko. Miala tsiny indrindra fa tena mbola sahirana mafy aka. Tsy aloha ve aoriana kely ianao miveriny? Ka reko anie mon père fa hoe mitady trano anaovana laboratoire ianao e. Mitady trano mihitsy aho fa tsy laboratoire fa oratoire akany fikarakarana tanora. Ka tsy hitako izay tsy mahampitovy an'izany na laboratoire na oratoire fa izao misy ny trano. Andao tsika sy anao hijery an'ilay izy. Inga ampianaridi olona mahafinaritra be izay ny tompony. Andao mon père tsy mandangy aminao any aho e. Eny ary. Ndao hoe jerena izany ary. Fihetsosika azy aza nefa tsy mifanaraka akory dia asa raha hifanaraka n'ilay tedavitra izany. Andao aloha jereo ilay izy. Io sa tsy lavitra mivaly daoko no misy azy ka. Andao fa hitsy aloha hitsy ilay izy e. Ry, fa manofy ahy. Dia ny eo anoloan'ilay trano hitako fa hoe iorenan'ny oratoire tamin'ny nofiko dia io ro ilay tranona vehivavy sadasada fiaina. Tena ohatran'izao mihitsy ilay hitako tamin'ny nofiko e. Tonga soa ianao mon père? Tsotra ihany ilay izy ka. Ohatra miboboka nefa n'izany tohatra izany marina eo raha tsy marina eo raha zakan'ny ankizy. Fa toa mba misy zaridaina sary tamboly kosa manodidina azy izany ko. Ndao hoe ho tsy diana ny eo ambony rihana? Ka tsy ity trano ity ilay izy fa atsy ambadika atsy. Atsy ilay nyla zangaha soava taminao. Ity trano ity trano petrahana ka. Trano fitehirizam-bilolao maina ilay izy. Aiza izany e? Ity ilay izy. Tohatra ny iva loatra nge izany e.
trano mpiasa mpanao satroka anizy ty taloha sady fanasan'ny vehivavy lamba ihany koa no ny fisian'io rendrano kely mikiriny io. Atsy ambady atsikoa mbola misy efitrano anankiroa. Ka zay zavatra natao tato aloha tsy dia mampaninina loatra fa ty izy ohatrany tao iva loatra ny mampisalasalaka. Ka tsy maninona fa alamiko arak'izay ilanao azy izy io mopera. Azoko alavaina ny trano ovana ny gorodona izay tianao tiako mantsy raha mba hanaovanao zany laboratoire zany aty amiko. Efa hoe tsy laboratoire ho afa oratoire. Trano mba ahafahako mamory an'ireo tanorako ireo ivavahany. Ivavahana? Vao maika tsara fitarikirao am-piangonana ary ho avy mihitsy anampy anao. Tsara zany. Izao mihitsy nitondra ny seza ipetrahana ivady fa aza matahotra ianao. Ka zao ary raha ohatra ny lavahanao kely ny atitrano somary adinao loarana ny tany ampidinina tsasametatra eo dia mety dia manaika ary vonina ny andoha ho fatranonao mandritra ny herintaona. Dia raha mbola misy aza hevitra hafa malalaka mety mbola angatahako any aoriana anampiana nyty trano lavalava ty. Raikitra zany mopera. Tsara nefa tsy maintsy miafetrandro kely ianao aloha anaovako ty trano ty sy anamboarako ny simba rehetra. Ka sao dia mbola haritra kosa indray ny fotoana anamboaranao azy zany fa tena maika mpiasa ny trano Ny olona moa zany miasa eo amin'ny 12 ora eo isan'andro raha ny lavaka ny enin'andro re mopera. Zay ny farany aingana ahafahako manomana azy tsara. Ay, atonina tsara koa zay ka. Dia ho avy zany zay afaka herinandro ary ono akizy mantsy nentina ka tsy mampanina anao ve raha mba ampiasainy ty toko tamin'ny malalaka be ty lalaovany. Tsy mampanina mihitsy zany mopera. Aiza kosa ny akizy no ioboko trano fa tsy falevanjiny tokotany. Dia milamina tanteraka zany resantsika fa dia efa miandro ny asanao vita sisa ny akizy dia efa ho avy. Vity mopera aza matahotra ianao. Tsara ndreny. Ka amin'ny lady mipakany zany nareo no avy amin'ny alady 12 avril zany. Zany tokoa moa. Tsara ka. Dia amin'ny lahady zany dia misaotranao indrindra ary ngiam-pinary dia tsy ho adinoinainao vinana mihitsy zao soa lehibe ataonao zao. Dia tsy misy fisaorana mopera mandra-peo indrindra. Hita ihany lahy le toerana anam-panatenaina. Dia amin'ny maraina andro ny fandresena zany zay no hitany zotra makaty. Misaotranao Andriamanitra. Voaporofo zany zao fianao mihitsy miteny ao amin'ny nofy fa tsy hevitra avina avy amin'ny demoly akory reny zavatra rehetra izay. Isy azy ny hafalian'ny ankizy mahandre an'ity vaovao ty. Ary dia norom-piaina fezay ilay oratory akan'ny hafaliana ary mbola hitao hatramin'izao ilay chapelle pinarty. Nodiventy ny ary ny ranoratsakaina. Ny ankizy mitotoripika. Don Bosco faly fa azo ny atao ankehitriny ny manatanteraka ny lalany fanofinidiny hatramin'izay hikarakara tanora araky ny heverany azy. Ny adidy rehetra ampitiavana iantsoroany miampy ny ati-tsaina ny iainany teo aloha nefa nisy fiatraikany tamin'ny fahasalamany. Nanomboka nandora i Don Bosco. Nampiantso ahony ianao ny Andriambavy? Ie, nampiantso anao tokoa ary Don Bosco satria fantatro loatra ny fitiavanao ireo tanoranao ireo ary makasitraka ny ataonao ihany koa. Misaotra tompoko. Reko anefa fa efa mirarakopana tsikelikely ny avokavokao noho ny arerahanao. Ka izao ity misy vola omeko anao ampy hivelomanao mandritra ny 20 taona ty. Ka miangavy anao ry aho mba mila sasatra any amin'izay toerana tianao ianao. Misaotra anao satria tena tsara fosy antrodraly tokoa ianao kanefa. Fa nga mbola misy kanefa indray zany Don Bosco ka tsy nirotsaka ho pirehitra ny tompoko vavy mba hikolokolo ny fahasalamako fa ireo ankizy ireo nefa nanokanako ny fiainako. Eny ekeko zany saingy tsy hamono tena ihany koa nidiranao pirehitra. Ianao nery Don Bosco efa mandoa raha
dia afrina no heverinao fa mbola ahafahanao miasa izao hoe ajanony mihitsy aloha ny famanginao ny tanora voafonja ny fikarakaranao ny tanora sarotra zany tompoko aiza ve dia tsy mipetraka mihitsy manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny hariva ianao fa dia milalao manaraka ny lalaon'ny ankizy eny foana tsy maintsy sinao ny ainao e koa miangavy anao aho mba hijanona amin'ny asanao na eto amin'ny hopitaliko aza fa avelao mihitsy aloha zany miala tsiny aminao atompoko vavy fa tsy afaka ny anaiky an'izany naovinanao vina ha rehefa tsy anaiky ny teny mora ianao dia tsy maintsy masika aminao ka izao ara ny teniko aminao mila ny fanampiako ianao mba hahafahanao mandroso bebe koa ka izao na ianao mandeha miala sasatra dia avelanao daholo aloha ny oratorionao na oroahako ianao tsy asa ato amiko itsony ekeny ianao any afaka ny ahita mpisolo amora foany fa ny tanorako kosa tsy manan'olo-kafa ikarakara azy tsy afaka ny andao azy ireo afa dia misaotranao amin'ny fiatsonao zany tokoa ve ny hoe tanora loatra dia tsy mahatsapa ny tokony ataony marina aloha fa vo raika amin'ny 30 taona izy kanefa tsy ny amony tena ohatr'izao ny tokony ho ataony tena mafiloha zany raha olona na dia taona azo teny marary tamin'ny Don Bosco azy ilay andriambavy dia tsy nitany zany tao koa fa vao mainka aza nanohy akolaka ny fanampiana azy ihany satria pretra ajainy sy akamamino ny asa soa ataony tokoa i Don Bosco dia mahafiloha tokoa i Don Bosco ka vao mainka nanohy ny asany sy ny adidiny toy ny isan'andro na naraha masako ika aza ny fahasalamany dia adininy fa mila fitandremana ny fahasalamany nipoka tokoa ny tsy nampoizina torana foana teo izy ary kohaka sy fandreo fandrano indrainy ny fantafatra taminy ary tena tena natahorana mihitsy io tamin'izany vanim-potoana izany hany ka andro vitsivitsy tao aoriana dia efa no heverina ho afoy Don Bosco nomena azy ny communion sy ny fanosorana ny marary ary tsy hitahita akory dia ny eleran'ny toeram-piasan'ireo tanora karakara iny ny vaovao fa ho fatony Don Bosco tonga maro ny ankizy tany sotrana mangy voatery nahatony mpitsabo mihitsy io fitsidiana azy io mba ampitony sy ampilamina fitsaboana azy teo ampiadiana ina foana i Don Bosco nandritsy ny 7 andro ary efa nandrasapotsiny mihitsy izy indray asapotsiny ny fiombon'ny aretina tsy antena iny intsony Don Bosco miandro ny farany rehetra arakaraka ny andrasana amin'ny farany anefa no tony hatsaran'ny fahasalamany indray ny ahatsara Don Bosco ary no ny ela hafa nitsangana ihany na dia mbola kely aza ny heriny eny sitrana tokoa fa mbola kelikely ny heriko sy materaka nalahelo anareo dia tonga nisy valiny mihitsy mivavaka nataonareo ka izao ho anareo no nanolorako ny fiainako ka manomboka izao minoa ianareo fa olaniko ho anareo manontolo ny andro sisa rehetra avelomako tsy aleo velosika mipetrapetraka tena maro zany Don Bosco mipetrapetraka tokoa moa so vizany io indray aza dia tangoronana be loatra letra izy zay zany ho aiza ka efa mba azo azy ve zao ny fahasalamanao Don Bosco efa mba zao afaka mamindry zao le Sir Barthélémy tena tsy tatitra mihitsy zany lavitra anareo zany marina ka zay ny tsy nitsahatra mivavaka ao anao zay mopiry ary efa manomboka manatanteraka mivoadina rehetra zay amin'izao fotoana zao voady ahoana hoe taony nampanantena fa hifady mofo sy rano mandritra ny taona iray raha sitrana soamantsara Don Bosco dia fa ngazo anaovana voady mafana fovetaka zany mofo sy ny rano atoko ny fivelomany zao ny voady dia natao tanana sy ho taterahana ka tsy azo atao manao voady tsy ho vita sy tsy ho tolotra aleo tsy mampanantena misy toy izay mampanantena ny tsy misy
Mazava zany Don Bosco fa zao hoe satsinainy ianao ry Don Bosco hitafasidinika miaraka aminao eto foana izay saingy tsy maintsy mikarakara amin'ny fahasalamanao ianao ahafahanao miara-paly aminay zay aloha ka tsy alova ianao miala sasatra tanteraka mihitsy zany Don Bosco sady efa mba misy zahajara ihany ny sasany aminay afaka nikarakara ireo zanjanay kely miaraka aminay reto zay indrindra no nanangonako ny hevitra rehetra aloha mba ho avy ametra beloma madinidinika aminareo fa nodidin'ny mpitsabo hiala sasatra maharitraritra ihany aho zay mihitsy mety aminao kanefa mandrapovizy zany maharitra zany amin'ny fihitsanan'ny ravikazo dia tsy maintsy tafaveriny eto anivonareo indray aho dia mety ho fantatra ve ny toerana ialanao sasatra sa mba ho voatsidika ihany ianao ary zany andeha ho any beky any ambanivohitra beky any amin'le tanàna fahazazako any amin'ny fianakaviako ka aza misahirana foana fa tsy hitahita kory dia fa ionandray sika manaona ihany ny fahasalamanao zay sy joany metimety hitako fefa miramirana endrika mihitsy ianao zao a tsy ohatran'le tamin'ny voatonga tsy tra ohatran'ny akoho voambarika mariny ny akoho voambarika azy ary neny mety mbola nisy nijerena no za tamin'ireny ianao tsy ho reraka koa ve moa tamin'iny agagy apondra ny tengenanao vo mainka nanampitrotraka ny aretinao no natotototo ny teny an-dalana teny ka iny mba takatry ny volako na tsy zany azy avadika ny resaka e dia tsy hitahita kory reto zanaky Antoine sy Josefa dia lehibe aiza ve ka voavaly amin'ny 50 taona ianao dia efa 7 sady ny zavy fa zao manam-pikasana ny tsy hipetraka eny amin'ilay akano fialofany eny amin'ilay andriambavitsony aho fa na tsy maintsy miasa eny amin'ny hopitaly aho za dia aleoko mipetraka eo anilan'ny ankizy mihitsy ay misy efitra telo mantsy efa nifako nandritra ny herintaona ao amin'ny Apinardy akoatran'le efitra fivoriana ka nieritreritra ny apetrano ankizy vitsivitsy aho mba hiara-mipetraka amiko indrindra ny ren'le tena mahatra sy tena tsy misy mpiara eny mihitsy iny asa be ihany aloha zany fa zany hoe eto ambavaka raha zay mety hitanao hoe anitarana ny fanjakan'Andriamanitra efa natomboko hoe asa tsy zany ihany ry neny tsy zany ihany ny zava-misy fa zao koa ny olona ao Turin efa elany nanenjika ho mpanohatra fanjakana ny oratoreo toeran'ny ankizy ihany koa didin'ny trano-behivavy sadasada fitondran-tena sy hotely fandraisam-bahiny ririavan'ireny mpisototaoka isan-karazany ireny dia mila olona mahatoky aho hiara-mitoetra amiko raha te hidifindray amin'ny resaky ny olona tsy misy aza foroniny mainka fa ny hitan'ny olona eo amin'ny manodidina anao eo zay aloako toetran'ny olona zany ko atao hoana tsy aleonao veriny mba manaraka amin'izay ho renin'ireo zanak'ireo manaraka anao dia ahoana kosa zany ny zavikeliko koa izy fa mba any amin'ny ray aman-dreny ny veriny eny dia ho rehefa lehibe ireo daholy ka aloha eritreritra kely tsy mba hafinaritra anao ve zany hoe renin'ny tanora zany da morony eny ka ianao ngery joany any andrenivohitra no mipetraka sady ny ankizy koa eto efa mba zatra anahy daholoko naoko mba avelo amin'izay izy andeha rery fa mba any amiko indray mipetraka dia tsy mba mampalahelo anao ve mbola tsotranao zao hipetrahanao zao eny misy any amiko any sady fantatro ny fanampiana goavana hoentinao an'ireo tanorako ireo na dia ny fitadidiko ny fomba fitezanao anay telo lahy ihany aza hoany ary zay ny hitanao fa sitrapon'Andriamanitra tiraka any amiko ianao koa amin'izay dia efa manao maso mipitrapitra izy ka ndray andro zay ianao niteny tamiko fa tsy hiditra ny tokony ambaravarako raha toa ka tonga mpiretra-panan-karena ahy zao mahatra dia mila tanteraka fosinao eo akaiko hanohana azy hanohana ny tanora mahantrako iny rehefa matanjaka sy sitrana somatsara ianao dia anaingy sika fa zao aloha ianao mbola ataovy zay mahasitrana tsara anao
Don Bosco. Ana Don Borel. Tonga soa indray. De tratra soa koa nareo e. Manao na fahasalamana. Zao efa mba tsaratsara zao e, fa tsy maninona tsony mihitsy. Efa hanambana tena ny ankizy aho hoe raha mihitsana ny ravikazo tsy maintsy tafaverina de tonga e. Atao feno vovoka be ary nareo zany. Fa nga dia nandeha tongotra e. Tsy misy an'le fananany e. Rehefa tsy ao gne mivola de tsy maintsy ampiasaina zay ananany e. Tongotra roa fa de hiandry eo ve. Ka tsy ndeha tongotra indray ve no anary an'le hery kely efa mba azonao any trano vakansy lava be iny e. Dray vao maika aza mampatanjaka fenao nga inona. Zary tsy maty atoka koa nandeha tongotra zao mifanena tamin'le mopera namako anakiraha ina izao de nahitanay mianaka izy de nangoraka de mba mimeny an'ity famantaranandro ty a. Ka ny vidin'iny avita inona. Ianao. Aza matahotra aloha ianao fa raha mbola misy koa no azoko atao dia tsy ataoko diso anjara mihitsy nareo mianaka e. Fa de Andriamanitra mitsimbona antsika ny eritreritra an'izany sy hamalisoan'izay ataonao fa ny fantatra aloha zao de miverina ny androko sisa rehetra ho an'ny tanorako. De tsy aleo am'izay ve zay mianaka androfatsy ny efitratsy aloha e. Eny ary fa de mety zany fa nikisoko ika zao ho avy tsy ho ely. Manisoreriny eny a. Zao ny atao amintsika e. Farafara roa, seza roa ary maritra vitsivitsy mba misy ato. Tany beky ary Joany, nanana asa be isan'andro tamin'ny fandamina trano sy ny fandiova-panaka, ny fanasana vilany. Eto kosa zany mba ho afaka ny hipetrapetraka bebe kokoa. De hiaraka hiafy amiko ianao roneny ka inona indray a. Manahoana ny fahitanao fandrosin'ny oratorio antsika roneny e. Tsy maintsy atory izay mety. Soa ihany fa misy ny fanampiana madinidinika avy amin'ireo malala-tanana ary Joany fa reny mba ahafahantsika mampandroso azy a. Zay aloha e. Ny anana sy ny legioma isan-karazany voleko ane mba mahavita izay vitany ihany. Fa zao koa aloha ny fanapahakevitra ny raisiko. Toa tsy mety tsony ty mihatsoko izy hipetraka ato amintsika ity ka. Mianatra azy ireo tsika hoe matory eny an-tsena sy eny an-dalambe izy, tsy manan-kelofana sy vatanana rehefa mba avy manao asa tselitsely kety sy roa. Sady mba hoe ankizy zandriny indrindra amin'ny ankizy rehetra no mifidiana ny mena fandriana nefa de mifananana kelitsika indray ny nangalariny. Efa sakilaza aminao momba ny mihitsy ary Joany a. Efa vohin-dro tokoa tsika izao. Tena aleo ajanona kely mihitsy aloha ty fomba tika. Zay mihitsy aloha ny hevitra. De tena sitrapon'ny ankizy ngeny hipetraka ty amintsika ary Joany fa noho ny fitseranao fotsiny ihany. Tsy mianatra sy mitsinjo anao izy fa zay ilainy nisy tao aminao indray ny tonony. Lozako. Aiza very Joany ka hatramin'ny kidoro sy milolona andriny mihitsy ny tsy hita fa de nanaraka an'izy rehetra. Marina aloha fa tsy hoe atao mahakivy fa tsy natao hanakana ny tena asantsika anie zany zava-mitranga mampalahelo zany. Eny, na tsy zany raha teo koa ny maha-oratorio fa ny fikarakarana ny tanora isana lahady sy ny fampianarana mena azy zao mba fanampiny hoe anohanana reo zay tena mahantra fotsiny ny reny hevitra reny. Eny, ary mba hoana aloha ty sakafo. Mbola bengany adidy miandry anao fa ianao de tsy mahatehaka tsony mihitsy tato ato a. Misy olona zany velao voaiko roneny. Efa alina loatra ny andro. Manahoana na tompoko? Manahoana se? Ahoana zay? Otre, mahazo loha ty atrany tao mangovitra be loatra se zany. Eo, petra aloha mamindro mba ameo zavatra mafana aloha izy roneny a. Misaotra tompoko. De inona no anampiana se? Hoaiza amin'ity andro alina aloha? Tsy fantatro tompoko na hoaiza no atory izao. Efa lanako daholo ny vola rehetra netiko teto Turin. Mampera, mba velao ary atory ato aminareo androany fotsiny. Mangatsika be any aho tompoko e. Aza roa ianao Mampera. Azo tazonina ato ane ianao e. Fa ahoana nefa no alalanay fa tsy hangalatra amin'ny vilaninay ianao. De mody manao mampalahelo fotsiny de mangovotra eo. Anka, mahatra fa mbola tsy nangalatsy mihitsy.
hatramin'izay ny anako. Zao ary matory aty se zao dia mahazo mijanona miaraka aminay mianaka eto aloha. Dia raha-petsy ve dia andeha? Tsy ahita fanjonao atoriana indray? Mahazo mijanona eto ane se mandra-pandehana se. Ka raha tsy haly ato intsony aho ve dia bedesinareo? Tsy vao mainka azy zany no tiana indrindra. Dia hijano eto foana zany. Zao ny tadidiny se Don Bosco tsy handroaka ny se noviana. Dia miara-mivavaka aminay koa nge ianao e. Zanga mahay an'izany. Ampianarinay ka. Ampianarinay sy Don Bosco fa aza matahotra. Avy nenene. Any miadana ny sakafony se fa andeha hanamboatra fandriana ho an'ny se zay vetivety Eny tompoka. Zao ry neny no hitako. Mba tsy tsiriritan'ny ankizy zay mba fananatsika kely ato dia aleo hidina amin'ny lakile ny lakozia alohan'ny atory dia tsy voaina raha tsy rapitsy maraina. Ay, izay tokoa no mety fa sao dia ajify eto indray ny tahiry-tsakafoko. Zay hitako. Ka tsy ajanona indray izany ny fandraisana ankizy. Vao maika io ry neny isy ankizy. Sika senao fotsiny no misahirana ny antso ankizy tamin'ny voalohany. Mihevitra tena tsara dia miandry an-dry zareo tonga eto amin'ny sitrapony. Zay zany ry neny fa hikarakara amin'ny farafara toriana ary. Eny ary. Sosateny ny azo sy ny volana. Niorompirenana fehizay ilay oratory Massinda François de Sales. Nihitatra arak'izany ny asany sy ny fahatongavany ankizy. Tonga nitsidika ny oratory mihitsy ny archevêque any Turin tamin'ny fanasany Don Bosco azy hiara-mankalaza amin'ny ireo ankizy lahy voalohany ny fetiny Massinda Louis de Gonzague. Karazany fankatoavana pahabe maso sady fanohanana ny fijoroan'ny oratory zao famandin'ny archevêque any Turin zao. Efa ho valonjato ny isandreo ny beazina ny faraparan'ny volana Novambra. Tsy antonona intsony ny toerana ka nitarina izara roa ilay oratory. Any Porta Nuova no isy ilay oratory faharoa ka ny 8 Desambra no nitsofany Don Borel rano azy. Raha tadiditsika ny ohatra kely nomeny Don Bosco ny momba ny oratory dia nolazainy tamin'ilay oratory mbola nitady toerana fa tahaka n'ilay sokely ny oratoritsika hoy izy ka tsy mety mialehibe arak'izay ilana azy raha tsy afindrafindra. Izao ary izy nahazo toerana ka nitombo sy tsy maintsy hozaraina dia nohariny tamin'ny tantely indray. Rehefa be loatra hoy izy ny tantely eo amin'ny trano tantely dia tsy maintsy misy andihany afindra ny toeran-kafa fa tsy vangongo hiafy eo amin'ny toerana iray eo. Dia toy izay no tantaran'ny oratory Massinda François de Sales. Tsy nitsahatra ny tombo ireo tantely tao amin'ny trano tanteliny ka nisy andihany hatrany nitady toeran-kafa manerana an'izao tontolo izao. Na dia tsy nitsahaniditra tokoa azy io oratory io hatramin'izao itenantsika izao dia nandalo fisedrana maro tokoa i Don Bosco mba hitana an'ilay tokony meny dia le hoe andaniny fiainany manontolo an'ny tanora. Andalovan'ny Don Bosco sy ny reny ny fipoahan'ny révolution tamin'ny taona 1909. Antony maro no nahatonga ny fipoahan'ny ady tetsi-teroa tany Eropa. Ny fitakiana ny ialan'ny manjakatokana sy ny ananganana rafitra fehezina lampanondrenana sy ny antenimera. Tao ihany koa ny etaetan'ny firene samihafa nitaky ny fahaleovan-tena tsy eo ambany vahoan'ny ampira autrichiana. Teo ny firotan'ny piasa izay niady ny anjakan'ny rariny bebe kokoa eo amin'ny fitsinjovana ny asa tao, ny ora iasana ary ny karamaresina. Ny ara-dalàna tamin'ireny révolution ireny nefa ny fankalana religieux sy ny mpitondra fivavahana, ny fitongan'ny fari-piainana ary ny fahatongavan'ny fahantrana. Joania, fa ino ny tia ataon'ny ankizinao e? Fa maninona zareo e? Fa tsy hitanao ve ireo anana tsy nisy azony ray sy nireo e, ha? Fa maninona zareo dia lasa be setrasetra sy tsy manaja zavatra ohatr'izao tsony, ha?
Nisy nety ihany zany le netsoko an'le zandary ampianatra ny zalahy sarinady. Zay. Ny ady efa misy kanefa ny zandray ty nandranitra fitiavanady eo anatiny le fa inona nefa nandrisika anao andray an'izany fanapahan-kevitra zany. Ka leon'le kitoratoraka tafitrano ary neny a. Leon'ny miafy zandary isa minitra amin'ny zalahy miady lava eny amin'ny arabe de mba isario akazo tamana ato amin'ny akany de ny sarinady io zao ny mba nahatamana zareo efa to loza ndray tiany nataony. Orjoany ny fiainany ty me mafy andro amanalina. Jereo fa mikatona daholo ange ny orinasa rehetra. Ny sakafo ato efa mila tsy haraka mihitsy. Ny kely misy ny mba tsitsiana kanefa ny zanakao manao ny ataony. Vizana Arjoany, vizana ka. Avy aloha ahody any beky mariny. Manao an'izany neny. Miasa maraina hatramin'ny hariva nefa ny ankizy mandrava zay vitako. Kivy ianao e. Efa antitra ny Arjoany. Tsy tantoko tsonika. Neny a. Aza miondrika eo amin'izay trao aloha fa jereo ahy. Hitaneny ty ry tondroko ry. Aiza. Ay asaina bajiniko ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Neny ary. Mazava ny tianao ambara fa tsy hitaraina aminao tsony amandrapatapitra ny fofonaiko. Na mafy azy zany. Marina raha misy dia misy ireo tsy ho zato monja. Andray kanefa ve tsy efa ho dimanjato ny isan'ny ankizy eto validoko fotsiny. Mahery vaika mihitsy ny fahaizan'ireo mpirehetra efa mitaona ny ankizy amin'ny hevitra politika. Aiza very nenika na dia nitovy-teny any am-piangonana azy dia efa aviliny zareo kabary taomana ny ankizy lahatra hanohatra amin'ny Autrichiana. Dia to lasany ihany ny ankizy. Ary meny hevitra hatraminy hoe tsy miverina aty amin'ny oratora raha tsy raisinao amin'ny maha olom-pirenena azy ony. De inona re zany. Rehefa hitan'ny ankizy rehefa fandrebirebena fotsiny ihany nanarahany an'izany mpitarika izany dia hiverina tsy kelikely ao ihany izy. Aminao ve Zoany dia aminao kosa ve dia tsy hisy vokany tena lalipaka ny fampianarana natao hatramin'izay dia ho herim-po verimaina fotsiny zany. Za aloha mino an'izany e. Ary mety ny laina mihitsy aza ny fitarihan'ny olona azy ireo ahatsapana na manana azo ndamoso na takininona zareo na takiny ahoana. Fa dia na dia hoe marefo sy mora very ny famitahana. Asako. Aleo tokoa andrasana ary neny a. Hoy teo ary. Tsy ela tokoa dia indreny ny ankizy ny tanjotra ny verina atao amin'ny oratory nangatam-pamelana. Ny ankizy madinika noho ny verina fa tsy mba nisy kosa pretra nanandrana ny verina. Verina naraka andreo nafanafota amin'ny politika aza ny lehibe indrindra tamin'ny ankizy nokarakaraina atao amin'ny oratory. Tetsen-danon'izany ihany koa nefa dia nitoy ny fankalana pretra sy ny fivavahana ary tsy vitsy noho ny fofony hainy Don Bosco. Nisy ny tifitra izy indray mandeha saingy nandalo nandrovitra ny akanjo rebareba ny teo anelanelan'ny sandrany sy mivatan'ilay balaka tsy voa izy. Nisy saikana tsatokansy ihany koa izy indray makizay saingy asa foana teo fa afa nandositra ny afana tany anefitranony izy. Ary satria nienjena sy nakalena mipretra hatramin'ny andohan'ny ady ka hatramin'ny fisaratsarahan'ny hevitra teo amin'ny mpanao politika sy ny mpitondra dia vao maika nanalavitra ny ankizy amin'ny fitondran-tena mendrika izany indrindra moa ny fiantsona ho pretra. Noraisiny Don Bosco andraikitra ihany koa ary ny fampianarana sy fanofanan'ireo mazoto tonga ho relijiosy. Raha somary dingantsika kely ny fitantarana dia iray tamin'ireo efa nofanina sy nantenaina fa voantso no toto-pretra dia Michel Roy. Ny sisa kosa niala. Tsy naharitra ny fianarana fanomanana ho pretra izay diso lava loatra ho azy ireo toa ny Joseph Bougety. Rovina ihany ty fanenjehana tsika vao hitsahatra mopera. Rehefa afa-po ny olon-drehetra. Nga afa-po. Rehefa tsy manelingelina azy tsika na rehefa manaraka amin'ny fireakeviny
na zao fankahalana antsika izao azy anie tsy misy fotony ihany natao hikarakara fanahy ny mpirehetra ka tsy natao irona amin'ny hevitra ranona na iranona ka rehefa tsy manaraka ny heviny arosony zany ianao dia anisan'ny efa manao politika ihany koa satria manohatra azy zay lazana azy tsy maninona misy anie ireo mpirehetra namantsika nefa lasy azony amin'ny maha-olom-pirenena azy zany saingy amin'ny maharay am-panahy azy tsy tokony ho afangarony ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'ny tany ka so mba zao kosa ary no ao an-tsain'izy ireny hoe atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra dia mba ampitovitoviny sy afangarongarony eo eny manana anjara toerany amin'ny fisin'ny olombelona amin'ny politika kanefa tena tsy manana fanomezam-pahasoavana manokana amin'ny fanaovana an'izany politika anareo zany fa maninona kosa dia manao an'izany marina mafy raha ianao olo malaza io no irotsaka netana ny olona tsy aresy ihany Italia izao isika ny lavolevina dia nanjary resy tery zamanany ihany eo letsy ny gazetitsika azy ity jereo fa mahatoa azy fotsiny teo raha olo malaza ve tsy mba ho be mamaky ny gazety sy sakaizan'ny tanora fa avela ho any aloha zany fa zao andro fahatsiarovana an'ireo nodimandry an'io any ka rehefa avy mamangy fasana isika raha riva dia omena voanao ka fa nandrahoana daholo ny ankizy efa mividy telo kitapo be aho ka dia afaro ary neny sangambo reto voanoko reto ka andrasy hoe andra manara-masaka tsara efa masaka verina iny ny ody ambavafoa efa mijery efa lanaka daholo zao ny ankizy rehetra any ny ankizy rehetra ahoana ny ankizy ny oratoroka ndry fanga hoe rehefa avy any tombosiko dia mbola hiverina miaraka aminy ihany koa ny ankizy ie sady ny ankizy rehetra ny no hinana ilay vononoka tekako avy inge ianao Tiry Joseph ahoana ry tsy azoko tsara nge zany ny tia nolazaina keo andrahoy izy ny vonoka ho an'ny ankizy dia ho an'ny ankizy matorony nataoko fa tsy ho an'izany ankizy marobe zany jereo reto fotsiny ange ny nandrahoiko dia ahoana ny atorony iny nefa i Dombosiko efa nampanantena ny ankizy rehetra dia ahoana re zany sa andro vetivety ka tsy manam-potoana ny amin'izany tsony ianao ry neny efa indreny mipotro reny daholo ny ankizy marina sy arary ny Dombosiko raha mahita an'izao isy azo mihitsy izy zao ila zao mangingina re izy rehefa tonga eo eny ary aiza ry neny malosy efa madio daholo ny tanan'ny ankizy efa nanasa tanana tery andreny rano ay voanokanao sisa nondrasany ity le iziko efa nataonao amin'ny sobika Dombosiko laovy letsy ny sotro be fa tsy loazany laha mianany ohatry ninona fotsiny eo ino ary manjoan'ilay kely ity ao milahatra daholo fa velary ny tanana ao tanakandro tsara ao manaraka alefa manaraka aza ty ataonao be loatra aza mifanesika anao azy ry Dombosiko manaraka tsy ho ampy ny olon-drehetra ny io ka misy voanoka efatra kitapo letsy eo an-dakozia fialako aza manany any olo-dehibe miasa ho afa ialanje olo-de kely ao manaraka aza mifanesika milahatra tsara teny aminao manaraka tsy misy afa-tsy io aneny mandrahono neny ka fanampanantena voanoka ho an'ny olona rehetra ny aly ty aleo zaraina dolo za atao anaty sobika ao manaraka akambany tsara ny tanana manaraka olo ty totsy mety lany ny voanoko anaty sobika kely jereo any manaraka marina ve le sy tsy efa tokony horitra akambany tsara ny tanana aza mba zendana efa efatra kilomizany ely ty no nataotao tena olo masina ly ty ty Dombosiko ty marina jereo lahy tena ohatran'ilay komini indray io ty jereo lahy tsara fa nahazo ny anjarany daholo ny ankizy rehetra io le komini maniny zany le ty tamin'izay alahady zay adiniko ny nanampiny hostio amasinina ny ankizy tamin'izay efa anjato ny maro mihitsy zay sy Dombosiko samy nanantena fa mbola misy ao anaty tabernakle kay kely monja ny sisa ny tao nefa efa nizara kominio zay vo samy nahita ny afitsin'ny hosti ny ankizy nefa efa mijoro milahatra lava be teo daholo
dia ny mitovy tamin'ity voanoko ity zany no mitsanga tsy afaka amerina ny ankizy efa vonina ho izy dia nanomboka nizara tamin'izay izy dia nahazo daholo ny ankizy rehetra zany angeny lazaiko tamin'lahy hoe tena olo-masony io jereny langy hitan'lahy mbola tsy nijanona nampiakatra ny sotro be amin'ny fotoana anaty sobika izy faly aloha mba tsy mivery-potsiny ny ankizy fa mba voky voanoka daholo na ineny margarita izy jereny lahy mihanahana fotsiny na zaza le tsy tena zendona mihitsy Zanako mopiro nafuko zanako tsy manana sary latsonya tara loatra ianao mopira efa ankehony izy ny lasany dia ho diso tara loatra ve ny natiny efa ankeo maraina izy zany no tsy maty izy ka Sarla Don Bosco, nanaitra tamin'ny nofo mampatahotra be ianao. Aza miteny mafy aloha Ohatrany natosika tamin'izany lavabato lavabe sady maizimaizina be izany aho dia zara raha afaka nena. Teny amin'ny faran'ilay lavabato dia nahita toerana malarataraka kokoa aho sady mazavazava kokoa ka teo amin'io no nanaovana ny fitsarana ny fanahy marobe natahotra be aho Don Bosco sady nangovotra aho no nitebiteby satria be dia be ny fanahy voaheloka no ny tonga ny anjarako dia lasa tany amin'ny fanahy voaheloka aho satria tsy nahavita tsara ny confesy farany iny andeha anaraka ny zareo iny no foazinao vela ihany zanako re olona aleo hoe solona daholo le lamba paty rehefa ampanaoviko akamy tsara be zanako aza manantena ny fahasitranako ianao roneny raha sitrakao dia afioroako farany fa efa lalany modany aho roneny saingy mbola misy tsy vitako farany ka tsy maintsy ataoko sala fa manina ianao no andao anahy efa voantsony aho roneny fa ny ahafahako miditra any amin'ilay toeram-pahasambarana mbola tsy vitako tsara tanona reto aminay fa mahantineny avelao aho ikofesy farany roneny avelao aho iandeha azafady kely ary ianao fa ikofesy izy eny ary velao mijindra zanako zany vavao anay izy tate voanaarainy tsodram-pamelan-kelo ty Sarla dia lodomary be-tanana fa ankoatran'ireo fahagagana ny enandry Don Bosco sy ny mpianany dia neken'ny fanjakana ny anohana ny asan'ny Don Bosco amin'ny ankizilahy tonga nitsidika ny orator ireo solotena-mpanjakana ary nahita fa sarobidy loatra ny asa ataon'ny Don Bosco ka raha ho voanany ty orator ty dia ho faty antoka ny tanànan'ny Turin amin'izao fahantrany efa mpiakoditro izao izy indray no karakaran'ireo ankizy ireo na dia nirongatra aza ny tsy fitiava-biditra tamin'ny taona 590 dia afa-nijoro ara-dalàna tsy nisy mpanotoena ihany ilay oratory sady nanomandreo solofodingon'ny aly Don Bosco no nanomana ihany koa ny anorim-pirenena fehizay eo amin'ilay tranony Pinardy
tamin'ny lalan'ny fanampiana sy fisamboram-bola no nahatonga azo tompony trano Pinardy tamin'ny 7 février 1957. Andriamanitra fitsimbina mihitsy nahatonga an'izao fahasoavana izao. Ka izao misy fikasako manginy neny ihany mbola nilazako azy. Fikasana ahoana? Anangana fiangonana ray lehibe ho Marobonato Masina François de Sales. Fa aiza moa ianao no ahita vola amin'izany aloha eto asika efa mitsiposiposy. Ny ankizy efa zara raha mitafy sy mihinana ka fiangonana inona no atsanganao? Tsy joany hoe zanaky neny. Zay le teninao fonikely fa mandiny tsara ihany alohana ka. Mba efa natolotra teo anaty an'Andriamanitra ve zao zany hevitra zany sady evi-borona fotsiny manonofinofy ery ambony hazo ery? Mety ho avy amin'ny mihitsy anerinera zany. Fa ahoana? Mba tokony iain'ny fianfieritreretantsika io ihany sika olombelona ary neny. Misy anie ny hevitra avy amin'Andriamanitra misy ny avy amin'ny demony. Ka anamboatra trano fanomezam-boninahitra azo ve dia tsy ho avy aminy hoy ianao? Eny, kanefa nge. Neny raha nanam-bola ve ianao dia inona no natanao ahy? Mazava ho azy fa nomeko ianao saingy tsy manana aritsy hoany. Ary Andriamanitra tsara sy malala-po kokoa no ianao ve dia tsy hanome ahy? Mahatoky azy ary neny Rehefa ho tafajoro ny fiangonanao ry Joany dia ao nanovozako ny hery rehetra hoentiko manabe miaraka aminao amin'reto zaza marobe reto. Aza matahotra ianao ry neny. Ao amin'io fiangonana io no anaovan'ny ray amin'ny ankizitsika ny fanolorany sorona masina voalohany. Tsy maintsy isy mpandimby mino an'izany ianao. Zany io? Dia tsy hitanao hoe kely loatra ve le sapelina Pinardy? Efa impiritsika nanitatra azy sady zao kory neny feno rano be ao rehefa avy ny orina sady manefitra sy be fofona rehefa mafana ny andro. Okariza ihany ka. Tao amin'io ihany nabotrabotra ny ankizy firy-taona zaiko. Ka kely le izy io. Ka zao hoe rehefa namboatra fiangonana ianao dia mitadiavana vola fa efa mireraka ihany koa neny renao ry Joany. Manome toky anao ary neny fa vitantsika io Tamin'ny 20 Jona 2019 no nataony fanamasinana n'ilay trano fiangonana. Tao i Michel Roy, mpianatra tao amin'ny orator no nanolotra voalohany sorona masina, ary tao tokoa no nanovozan'ny Marguerite ny hery rehetra n'ilainy nandritry ny 7 taona sisa niarahany tamin'ny ankizy. Tohatry ny angano ihany ny fitantarana ny nahazoany vola nanamboaran'izany fiangonana izany, kanefa dia toy izao no nataony. Nandombaravarana tamin'ny olona marobe aloha nangataka fanampiana. Avy eo nangataka lalana tamin'ny Monseigneur Lozana mba hanomezana ny rakitra indray alahady isaky ny paroasy hanamboaran'ilay fiangonana. Zara raha nisy anefa tia mba azo tamin'ny rakitra ka dia voatery namorona lalao azona vola. Nisy fanomezana tetsi-teroa ny fidianana loka ka dia tapakila no varotona azona loka atsapaka. Ilay farantiny tena nahazondry Don Bosco tombony tsy hita velively ka dia vita ny fiangonana. Ary izay mivarotra tapakila amin'ny loka tsapaka izay no fomba nataony azona vola rehefa misy ny olana goavana rabola. Antony maro no nahatonga ny fanenjehana pretra fa nisy kakay manokana misy kosa no tsy nitiavan'olombitsy an'ny Don Bosco. Misy amboaram-boky kely izay navoakan'ny Don Bosco tamin'izany fotoana izany natsoina hoe vakiteny katolika. Maro ny boky navoakan'ireo tsy mitovy finoana tamin'ny Don Bosco. Efa tsy dia nanantena vokatra firy loatra izy tamin'ny famoahana an'ity boky ity. Raha nahatsiaro ilay gazety ny sakaizan'ny tanora maty ho azy fa iny satria tsy nisy mpamaky. Akory anefa ny fahagagany fa nankafizin'ny olona marobe ity boky ity. Niazo avy raha teo alandrivotra ka nanomboka ny rongatra ny famindianana ny Don Bosco teny amin'ny lalany nanalehany rehetra teny.
Manao nareo rola. Inona no atao anareo ary? Mba tonga mamangy vangy. Saotra nitsidika ka mahafinaritra zany fa tena maneho fitiavana mihitsy zany fihetsikareo zao. Petrapetrara? Aloha zao ihany fa resaka fotsiny. Eny ary? Ka zao ianao ny resaka hoe fitiavana ihany dia izay indrindra ny tena nitondianay rola eto. Rehefa nijerena mantsy dia hita hoe mana-talenta ianao mopera. Tena hitako mihitsy tsy misy mahay manoratra ohatranao eto amin'ity tanàna misy antsika ity. Tsara zany tia. Ka dia ahoana nefa inona no atao anareo ary? Raha tsy mahadisy ianao no manoratra n'ilay boky kely vaky teny katolika iny. Za indrindra. Tsy zany mantsy fa le vaky teny katolika iny mopera ohatra mifandoka fotsiny amin'ny resaka finoana. Zay mihitsy eny nanaovako azy? Zay rola reto mantsy mpampianatra. Ka zay hoe somba afaka manoratra tantara sy geografia reny mety aminao. Zay indray aloha io mantsy ilaina amin'ny fampianarany reny. Indrindra mora ohatra ampianao bokina fizika vao mba tsara be mihitsy. Fa ono ahoana moa no everanareo fa an'izany zavatra tantara zany ianao mahay be io ve inona ny tsy vitanao tsy hitako mihitsy zay antony andanianao andro sy kilezanao eny amin'ny resaka boky mponony zany. Ka zao ianao raha teo mila vola. Fantatro mihitsy ianao mila vola. Ka reny iny ny vola aloha ho famboana fotsiny reny. Atao inona atao? Ho fanoanananao amin'ny fanontanan'le boky tantavina reny fa hajanony amin'izay ny fanoratana n'ity boky tsy misy antony ity tsy aloha hijanona any io. Tsy ilana azy. Ka raha tsy misy ilana azy ahoana no sandainareo vola be tahaka an'izao ny tsy anaovako azy? Raha tsy misy ilan'ny olona azy ve tsy ho fato azy io tsara nge ny alalanareo rolan'izao zavatra zao raha vo tonga pretra dia nanoka tena hikatsaka ny soan'ny fiangonana soan'ny olona mahantra ary mbola tapa-kevitra ny hanohy an'izany na dia sakanan'olona tahaka an'izao ataonareo zao azy. Ary anisan'ny zavatra everiko fa tsy maintsy atao ny fanoratana azy famoahana ny vaky teny katolika. Izay aneny mba mahavoanareo tomy mopere. Tsy mba azo hifanarahana moramora fa dia ngamba ny gidagida ny tianareo. Zay ny eritreritra zao zany. Dia mihevitra ianao zany ry mopera fotafaveriny eto raha mivoaka n'ity trano ity. Josefa, mba ateriko kely remba vady ny vahintsika. Mopera mbola hifankahitotsika fa ho hitanao zany tsy aleo ve androany ny vitaina ny fionany iona izandray? Eny mbola hifankahity fankahitotsika. Mopera izy no anatitra anareo fa dia misaotra nitsidika. Fankahitotsika fa hitanao zany. Zany lalana zany tsy dia lavitra tsony ny oratora kanefa tena mangingina izy zany tsy ohatrany mampitahotra ndre fa aniza koa ty alika tonga manatona aty mangeza koa izy zany ny alika anaikitra tsy mba mivovo marina tsy ho asiny ty eto raha oloha tambatambazana avy aty avy tsy masika akoriko fa very ngala petraka zay zagnany manlahy ary iaraka amiko ve lahy nao ary sady za tsy mananamana tonga amizay Dominene fa izy zao Joany inao anaka dia fa alina loatra mandrosoa aloha nanao aneny fa inona koa ty bibibe etonao ty avona alika re zany io ve tsy biby ty namaperineny sady tsara tareny eny volony jereo sofiny nitsangana tsara mihitsiny za moa fa nentinao hipetraka hiambina ato amintsika ndray nga izy ty nanaraka teny an-dalana fotsiny izy zany mandehana amin'izay lamodiny
ndao atao hoe gridge ny anarany atao manaraka ny volony ka volondavenona mandehana amin'izay gridge mody bedin'ny enina eo alahy le olona koa tsy nanaiky misy raha tsy nijanona sakafo ny orany ty tombo ohatra hoe ary to misy olona manarakaraka ny ahy zany raha koa ny dia efa mahamahana ny tsy ahotsy ahoanako olona mba mody reo dia maninona izy lao aloha afanganina ny diva tahako no kotsaka ary to manjary mandengana koa rery aleo misy reo andeha aloka to mandeha moramora kory zala da hoe afanganina indray tena manaraka reto lalana aleha pahatonga ny an-trano nefa mbola lavitra lao verina ka tena tonga dia saroa dia dramoana am'zao tena manaikitra lika baty esoirany alika anao pera tsy anay io anao hoe faza mandaingo tena manaikitra tsy miany marina raha tsy maninona anareo tsy marina fa marina solany eto zay ka izy io petra zay ady pitsika anao pitsika zay fa tena navitanlandray ary gridge fangahy laha ty tena mpiambina tsy kilovolaty boliny aleko ilahy zany le anjely ny ambina teoko saika maty amarina raha tsy nisy any lary gridge tena mbasahany isy ny zavaly marina tsy isy azo ndray neny raha tahitaroviko azy ty dia ndao ndray ary aloha ateriny lahy mbola lavidavitra ny ty tsy maintsy mandeha mifanany ery neny nasaina vonjeko meloko eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy mamonjy an'izany olon'izany leo mbonanana mariny tsy tia zava-boribory tsony isaky ny mivoaka ny trano ve ianao dia andrenesana tantara foana tsy misy an'izany ry neny nitahotra ny efa mibahana loatra ao an'ny sainao dia manjary mahamahana anao dolo zay alehako rehetra orjoany ato trano azy ianao misy mitady anafika ny tafitrano efa tsy orana tsony miraraka eo ambony ny favato ka inondray ty ataonao mitady loza andeha hivoaka amin'izao andro alina izao tsy mitady loza aho ary neny anavitr'olona ary avelao aho andeha fa tsy gridge marina oaiza lahy anaraka tsy azafady loha gridge andanako fa maika ary maninona any tsy velany landy azafady oa rehefa tsy anaiky ny teniko ianao dia mba enoy ahy io alika io jereo ane ty ianao fa atosy niditry ny trano gridge io mipetra ho aho nikisany laho andanako ery-po verimaina any ianao ry joany misy antony mihitsy ny anakany any ianao tsy hivoaka dia tena mila anafitra mihitsy ane izy zany gridge io azafady fa nandeha aza mafiloa re ianao ora-masana eo ne ianao farany tsy nanarana tokoa lary gridge resinareo sy neny lahatra tanteraka ahy ao fa tsy andehary ahy ary ny verena mamindro fa ny andro ty mamiry firy be reny Don Bosco tokoa ny ampitsony fa nisy olona ny vatsy boleta efa niandry ny amono azy teo amin'ny kiondalana iray olalovany raha hivoaka ny trano izy izay no nilazany Don Bosco fa mampiome ihany ty olazaiko ty ho izy fa tena anjely ny alikiny ary raha tsy lazaina fa anjely dia tsy azo lazaina fa alika tsotra ihany koa anefa zay no momba n'le alika hafa kely
fa baribary ny tantaram-piainan'ny Don Bosco hatramin'izay fa ny tanora ny mpiasa tanora ny tena mikarakarainy. Ny tomba anisy ireo mpianatra noraisina ho klasy mandry. Nanao ezaka manoka ny Don Bosco navotana ny tanora ka mba tsy hanambaka ny mpampiasa azy ireo amin'ny fampidirana ny mpianano mpianatra samonja fa tsy ho mpiasa raikitra dia nanokatra sekoly fianarana azy izy. Ny asa tanana iny fony izy mbola nianatra no nampianariny ankizy. Raha azy ireny mitodika avokoa ny asa sanin'ity oratory ity dia mila olona hiaraka asa aminy sady matoky Don Bosco. Nisy ireo tanora lehibe no natenaina anaraka ny dieny pretra kanefa tsy tody amin'izany tanjo izany. Nisy ihany anefa tateoriana nanatevin-daran'ireo hiara-iasa aminy toandry Michel Roy, ry Roquette, ry Artilia ary ry Caliero. Ny resaka mifanaovako tamin'izy efa dahankeo iny resaka hoe ahoana azy tsoany hitanareo fa manao izay azoko atao ho an'ny tanora saingy irery fa raha manampy azy zao ianareo efa da dia vita zava mahagaga miaraka tsika. Akizy anarivo maro ny miandry tsika omeko antoka ianareo fa imasony mare dia anome atsika oratory eo midadasika maro fiangonana trano, sekoly, toeram-pianarana asa sady fiasana ary rehetra marobe tapa-kevitra ny hanampy atsika. Dia ery Italia no andefasany masiny Maria an'izany avy eo eran'ny Eropa ary hoatrany Amerika mihitsy azy. Ary aminareo efa dareto efa mahita anankiray hitondra satroka eveka. Dia sitrak'Andriamanitra ho any anorenantsika fikambanana. Anangana fikambanana ino zany? Fikambanana? Fikambanana inona? Efela ry nenina misy avosako ny mety ho anarany. Safitiavanamana miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra sy Masindà François de Sales. Zay no ilfosan'ireo mpikambana ary neny dia ho antsoina hoe Salésianina tsika. Salésianina? Fikasana tokoa ny antsika olombelona anaka. Fa ny fahatanterahany zany anie ry neny tsy maintsy andeha miadana iny. Fa efatry ny ela mihitsy ny nahalalako fa hijoro io fikambanana io. Ahoana koa nahalalanao an'izany meloka? Efa azoko nofy. Zany? Ary io no tena nahitako mazava ny lalako mbana. Inona tsara moa hoe ilay anaran'ilay fikambanana teo? Salésianina ry neny avy amin'ny anaran'ny Masindà François de Sales. Salésianina. Tsy misy afa-tsy voady telo no takina amin'izy ireo ry neny dia ny hatsara-toetra takian'Andriamanitra aminy. Izany hoe ny fahatrana, ny fahadiovam-piainana ary ny fanekena. Ary hitaneny io soratra amin'ny efitranoko eo da mihi animas teteratole. Io ny tanjom-piainana efa nifniditra ny tanana ny asa fanompony efa ny antsoako. Ary io no iriko ihany koa mba ho arahampikambana rehetra. Ho an'ny rehetra zany efa tsy ho anao rery indray. Inona moa zany no tena dikan'io Zao ilay izy raha atao amin'ny fitenitsika tompo omeo fanahivonjena ary ento anao aniny sisa rehetra. Ny herina ny taona ny resahany izy mianaka dia fananao voady ny Salésianina voalohany i Michel Roy. I Don Bosco no mpanorina fikambanana ary Michel Roy no Salésianina voalohany. Nodimbiasan'ry Caliero sy ry Francesca ary eo Salésianina maro be tateoriana. Tamin'ny 20 Desambra 1929 no nanomboka ny fisatananarana ho mpikambana ao amin'ny fikambanana Salésianina izay nankatoavin'ny fanjakana sy ny papapiva asivy. Ho fampatsivana fohifohy ny rivo politika tamin'izany andro zany dia nofoanana ny fanjakana ny fikambanana religiosy tamin'izany fotoana izany satria tsy mirotsaka amin'ny fampianarana na amin'ny fikarakarana marary na amin'ny fampandrosoana ny firenena fa dia mivavaka fotsiny ihany. Sady nofoanana ny fikambanana religiosy 477 nonenan'olona 457 tamin'ny taona 527 no noraisy ny fanjakana ho fanana ny paroasy ny fitaovana tsy ilan'izy ireo. Ny fikambanana Salésianina kosa hafa nijoro ihany tateoriana satria nampifanarahana tamin'ny takin'ny fanjakana ny fitsipiainan'izy ireo.
sady ankatony fahefan'ny papa sy ny eveka izany no tsy maintsy manaja ny lalàna sy ny fahefam-panjakana ihany koa. dia nandeha teny ny andro sy ny volana arotaona nodimandry neny Marguerite tamin'ny 10 Novambra 1927. Nisy zazalahy kely masim-piaina izay ihany koa niditra tao amin'ny oratory antsoina hoe Dominique Savio. Nafoy taorina kely ny nalasana neny Marguerite izy. Izy no ilay olo-masina nanorina ny fikambanana iray tamin'ny andro natsoina hoe fikambanan'ny Marie sy voankazo-koto. Izy no ilay olo-masina tanora voalohany indrindra 15 taona izy tamin'izay. Zazalahy kely mare fara-pahasalamana izay izy kanefa manana tsara toetra hafa kely sy tia vavaka aoka izany. Tamin'ny idirany voalohany tao amin'ny efitran'ny Don Bosco no nahitan'ireo teny mahaliana azy ilay hoe Dami animas cetera tole. Tsapany taorian'ny fanazavan'ny Don Bosco fa ny fanavotana ny fanahy no kendrenao amin'ny oratory ka dia nanao izay faraheriny izy sy voana amin'izany. Raha iny Dominique Savio andaliny oratory iny indrindra noho ny aretina nikika azy dia nanontany any Don Bosco izy hoe inona no mbola azoko atao an'ny tompo. Atolory azy fijaliana hoy Don Bosco. Afaka ny ahitandreo namako via rehefa any paradisa. Mazava loatra hoy Don Bosco. Ary afaka ho avy eo amin'izy ireo koa ve hoy Dominique Savio. Raha sitrak'Andriamanitra dia afaka miveriny se. Fiangaviana efa nataony Dominique Savio ny hoe ampio aho tonga olo-masina aingana. Ny ray marsa 726 izy no nodimandry ary ny 12 jona 427 izy no natsangana olo-masina. Ilay olo-masina voalohany taloha indrindra tamin'ny vanim-potoana nahafoloan'ny fiangonana ny Papa Pie faha-12. Raha hotoizantsika ny tantaran'ny fikambanana taty aoriana dia toa nandena indrindra ihany ny fiainam-pikambanana satria ireo tovolahy mahantra ihany no tena nifotoran'ny asan'ny Salesianina. Nijoro tsy nisy fahasarotana noho ny fikirizan'ny Don Bosco ary ny fikambanan'ny religieux Salesianina misana zazavavy antsoina hoe fikambanan'ny Marie vonjin'ny Kristianina na Fille de Marie Auxiliatrice. I Marie Mazzarello no filohan'izany fikambanana izany izay tsy nikely solokary tokoa nanavitra zazavavy kely amin'ny fahantrana sy ny fahamasinam-piainana. Tsy misy hafa amin'ny atao amin'ny zazalahy ny ataon'ny Salesianina vavy amin'ireo zazavavy mahantra sy tsy manam-pia. Fa nandritra ny androm-piainan'ny Don Bosco ihany koa dia nanampy azy tamin'ny fanasoavan'ireo ankizy nobeaziny ny laika. Tao ny lehibena toeram-piasana, mpitsabo-panampy, mpitana birao, mpanatalenta amin'ny nahandro sy ny sisa. Nanampy ny pretra tamin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly izy ireo ka navondry ny Don Bosco amin'ny fikambanana iray antsoina hoe mpiara-miasa Salesianina na coopérateur salésien. Tsy misy mahasamihafa azy ireo amin'ny pretra sy masera religieux hoy Don Bosco fa mitovy amin'ny mpikambana hafa rehetra ny raharaha Salesianina. Dia toy izay no nijoroan'ny fikambanana Salesianina avy amin'ny anaran'ny Masinga François de Sales mpiaro ny oratory. Ilay fikambanana miaro ny fanahy ary tsy miraharaha ny ambiny rehetra. Dia zava-maro tsy nampoizina no nitanterahany Don Bosco an'ny tanorany. Anisan'izany ny fananganana manomboka tamin'ny tsy misy ny basilikany Masin'ny Marie Vonjy ao Val-d'Oc. Ny fanokafana kolejy samihafa tetsytero miaraka amin'ny oratory eo akaikiny. Ezaka ho fanabeazana tanora mahantra izany satria tamin'ny rivo politika nisy tamin'izany fotoana izany dia ny fanohatra sy nankala fivavahana mihitsy ny sekolim-panjakana. Ny roborobo noho izany ny fananganana ny sekoly katolika niditra nanerana ny Italia marintolo. Azo ny Don Bosco nofo ny andefa misionera ivelan'ny Italia ka ireo toerana tsy mbola mino an'i Kristy no sitraky ny tompo anombohan'izany raharaha izany. I Argentine ny voalohany, ny mpakatra any amin'ireo Indianina, olon-dia tany Patagonie,
ny roborobirany Amerika Atsimo, Pékin, Hong Kong, Calcutta. Efa hitany Don Bosco tamin'ny nofony fa amakivaky ny Pékin sy Afrika manontolo ary pakaty Madagasikara io mpandimby azy, ka ahitana fianarana sy trano fonenana ary novisiany toerana isin'ny fikambanana Salesianina. Dia tanteraka ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao tantaratsika azy zao. Ny fanahovonjena hoy izy no karoy fa tsy ny vola makarena. Dia tanteraka ihany koa ilay nofiny Don Bosco tamin'ilay soratra teo ambonin'ny fiangonana nanao hoe eto no iparitahan'ny voninahitro. Misy fetra ihany ny renanantsika olombelona. Efa osy Don Bosco, efa be ny vitany. Ny zanako sy ny zanaky ny zanako no anatanteraka mbola tsy vitanao ilay vehivavy manakaza tao amin'ny nofiny. Marary mafy Don Bosco. Hodidin'ireo olon-tiany izy toa ny Joseph, i Don Roa, i Monseigneur Caliero, i Mera Catherine, lehibe ny zanakavaviny Marie Fontsy, nandimby ny Mera Maria Mazzarello. Efa miamanatona le retsy mifarany. Ianarana ny miaina fa tsy maintsy ianarana ihany koa ny mialaina. Don Roa, ianao no mpandimby ahy. Tantera ho ampitiavana izay mbola tsy vitako. Efa natolotro anao ny fitsipika ny fikambanantsika ho mpanoro lalana anareo zanako rehetra. Mitsodrano anareo rehetra miasa ho an'ny tanora Salesianina Don Bosco, ny trano misy ny zanakavaviny Marie Vonjy, ianareo laika rehetra. Mifakatiavy ianareo toy ny mpirala. Tsy andao anareo akory ny fanampian'Andriamanitra sy mason'ny Marie Vonjy. Manomeza be dia omena ianareo. Izay miaro ny mahantra dia ahazo valisoa maharitra any amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Raha te ho mpanan-karena nareo dia mahaiza mahafoy zavatra betsaka ho an'ny mahantra. Any amin'ny faran'ny fiainana no hijanjana ny vokatry ny asa soa natao. Lazao amin'ny tanora rehetra fa miandry azy ireo any am-paradisa. Lazao amin'ny tanora rehetra fa miandry azy ireo any am-paradisa. Maty ny 1 Janoary 1927 i Don Bosco teo amin'ny 17 taonany. Namela ny mamy rehetra ho an'ireo zanany tsy fony izy. Maty ilay ray ny tanora, ilay mpiandry ondry ny beky, ilay nenjena noho ny fahamasinany. Efatra amin'ny fahavelomany Don Bosco no natsoiny ny ankizy hoe olo-masina. Kanjo noho ny vita tokoa ny fanadihadiana rehetra momba ny fiainany, tena sandratra olo-masina izy noho ny fahagagana roa lehibe tsy azony siansa nazavaina. Fahasitranana olona roa kilemaina izay efa nalany aika ny siansa sy ny mpitsabo. Ny 2 avrily 1770 no nanandratana azo olo-masina, ary ny 1 Janoary andro nahafatesany no ankalazan'ny fiangonana ny fetiny. Ny Salesianina nandrinisanareo ny feony Arsène, Régis, Vero, Mimi, Sambatra, Tovo, Tahiry, Yery, Jean de Dieu, Yary, Mariette, Ignace, Faly, Bruno. Ny toto sain'ny Very David Rasoamanana, Ny kiazy ny sehatra teknika, Tovo sy Jean-Jacques.